Vakinakaratra anisan'ireo mpamokatra sy mpanondrana paoma betsaka indrindra manerana ny Madagasikara, ary ato anatin'ny distrikta Antsirabe faharoa no tena ahitana ny fambolena azy io. Anisan'izany ny paoma vokatra avy ao Sondrarana sy tsara honenana, ary tsy latsan-danja amin'izany ihany koa ny paoma avy ao Alarbiana Andrakotavaka. Ny tantsaha-mpamboly paoma iray dia mamokatra 5 taonina isa-taona farafahakeliny, ary manondrana izany any amin'ny faritra hafa sy eto Antsirabe renivohitra. Raim-pianakavian'iray mpiantoka paoma avy ao Lakamisina ambany no sendranay tamin'ity anio ity. Tsy mbola tena ao anatin'ny Fahavokaran'ny tanteraka ny paoma amin'izao fotoana izao izy, na dia efa ahitana azy ary eny an-tsena rehetra eny, ary mbola tsy matoa tsara noho tsy fahampiany rotsakorana ka somary ratsiratsy ny kalitao. Zany amin'izao aloha tsy afaka mbola tena hoe milaza hoe mialehibe le izy satria voalohandohany daholo zany tony mandeha tony, fa rehefa afaka hoe any amin'ny farafaran'ny volana any dia mety ohatr'izao zany no majinika fa mety vavety noho izao le izy. Mbola voalohandohany aby ny tena mariny, mbola majinijinika daholo zany. Ny orana ny tsy ampy le izy mbola aloha zany amin'izao. Fa rehefa any amin'ny farafaran'ny janvier makany zany efa matoy makany dia tsy maintsy miavavety ohatr'izay. Maro be mahitsy zany no mitondra paoma midina ao amin'ny tsenana Alakamisy rehefa tonga ny tena fahabetsahan'ny paoma. Resaka voankazo resaka paoma zany. Manodidina 7,000 ariary no ividianan'ny ray garaba any Ampotony, ary amidy 10,000 ny kilao rehefa tonga eto Antsirabe. Ny ray garaba zao vidianako azy teo mbola azo 7,000 teo amin'ny 20 kilao eo angambany, satria amin'izy mbola mata le izy manko tsy dia mbola masaka. Raisina amin'ny sobika any anay zany na amin'ny garaba, fa tsy tonga dia mandeha amin'ny kilao ohatrany dia tena vao mitsinjara amin'ny kilao dia zay hoe mandefa 10,000 zay anay aloha zany, zay zany aloha no hitako farany ambany nandefasana eto aloha hatreto fa zay hiakatra tsy fatako ny fiakarany aloha dia mety rehefa tonga zany le fahabetsahany ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany hoe rehefa betsaka le izy dia midina ny vidiny. Raha hoe ty paoma ty zany io na mbola 2 volana aza dia tsy simba io azonareo, mihamasaka izy zany. Io zao raha io paoma io zao raha hoe amin'izao mipetraka eo aminy io dia raha mbola amin'ny 2 volana azy io dia mbola mihamasaka aza vao mihatsara. Arika izany dia vitsy ireo mpanjifa tsy mandeha ihany koa ny tsena, indrindra fa amin'izao vita fety izao araka ny nambarany. Na eto indraindray ara tsy mahalafo na 1 kilao azy ny ataon'ny tsena, kanefa ny dia ampiriny iny rehefa avy eo apitsondray zany miresaka ohatr'izay le izy. Ny tsena zany vahatra zany tsy atao mahakivy. Ny tsena zao tena tsy mandeha mihitsy hatramin'ny nahavita amin'ny fety, na inona dia tsy mandeha zany, fa indraindray mazana hoe raha mitsangana amin'ny masonkarena dia mihitsika ao aloha ny tombom-barotra. Samy manana ny tiany io keta raha mivarotra paoma mamy dia misy ny sasany hoe ay amin'ny marikivy, raha mamy indray raha marikivy indray no amidina ho entiny sasany alao paoma mamy karohanay ka iny miakina amin'ny tsiray.